Izao fankalazana ny fahadimapolo taona nampitandrina ny pasteur Andry Rajoelina izao dia Mpitandrina no anolorako fiara tsy mataho-dalana ho an'ny pasteur Andry Rajoelina. Niteraka resabeta tao anatin'ny tambazotra tserasera ny filoha Andry Rajoelina nanome 4 na fiara tsy mataho-dalana any Mpitandrina Fpvm na fiangonana protestanta vaovao eto Madagascar. Afaka zaraina telo samihafa ny fihetsempon'olana nanoloana ny fanoloran'ny filoha Andry Rajoelina ny 4 tsy mataho-dalana any Mpitandrina Fpvm. On sasany mahita fa sao dia tokony hanaovana fanadihadiana ity fanomezana 4 nataon'ny filoha Andry Rajoelina ity. Mampanahy sao dia volam-panjakana ihany no ampiasainy entina anampiana an'ity fiangonana ity. Tao kosa ireo nahatsiaro fa voa mafy ireo nanoana azy izay nomena Koveta, nomena so, t-shirt sy ny maro hafa. Tao kosa ireo tsy nandinika zavatra hafa ankoatrany hoe faly, mahatsapa fa tena misy tokoa Andriamanitra ary tokony hankinina amin'ny tompo ny fiainan'ny tsirairay indrindra fa ny fiainam-pirenena. Ndao isika anaraka commentaire vitsivitsy tao amin'ny tambazotra an-tserasera. Hoy ity mpaneho hevitra anankiray ity hoe ile parlementaire sy antoko milaza azy tena mpanohitrao zavatra ohatr' zao na heverinareo bitika aza tokony anaovanareo fanadihadiana raha volam-bahoaka sa volany manokana azo atao izany. Hoy kosa ty anankiray ity hoe hitanareo am'izao fa ireo mpivavaky reto no mpiraitsy kombakomba amin'ny mpitondra ka mahatonga zao fahantrana lalina mahazo ny firenena zao. Ity mpanao commentaire anankiray ity kosa tonga dia nampatsiahy ny toejavanisy nandritra ny 15 taona lasa zay. Ity fiangonana ity ho izy no nanampy azy tamin'ny 2024 ary rehefa miaino ny toroteny ianao dia misy fandokafana Andry Rajoelina kely ka inona moa ny olona raha nanome izy. Nataony ity mpaneho hevitra ankolaka mivantana kosa ity fanehoan-keviny ity. Hoy izy hoe izao ataonao izao manitsy ny Andriamatofiloha le hoe milalao miaraka amin'ny ankizy maromaro eto an-tokotany ny zanako dia antsoinao hoe avy ity ny mofonao dia hoano dia zay anao vao miverina milalao. Hoy kosa ity namana anankiray ity hoe ndry sady natao 4 mihitsy satria lalana efa simba daholo tsy rariny na zany aza mba teo pasteur secte mampalahelo anakay ilay fivavahana lasa atao fitaovana politika. Nitongavan'ny mpamonjy ny Fpvm dia niakatra ny angam-panahiny. Ireto olona sasantsasany reto kosa mahita fa tsy nazaka kiana nataon'ny eveka no natonga azy nandeha nakany amin'ny fiangonana Fpvm. Hoy reto mpanao commentaire sasantsasany ireto. Hoy ity mpanao commentaire anankiray ity hoe tsy nazaka no kian'ny fivondronam-be ny eveka dia zao no mba hitany fa analana ny fony. Rehefa avy nividiny an'ny eveka dia nividy an'ny pasteur indray. Bande de voly io fa mila mailomailo. Very indray ny katolika le ampiasaina indray ry secte rehefa voakiana mafy tamin'ny eveka. Voatsindrona mafy tany amin'ny fikambanan'ny eveka. Hoy kosa ity anankiray ity hoe ngatsy tany amin'ny katolika tsony raha prizy io. Miandry valikavatra avy aminao ny vahoaka makasika ny fanambarana nataon'ny eveka. Mifanohitra amin'izay nefa maro dia maro ny olona izay velom-pisaorana nisaotra an'Andriamanitra ary nisaotra ny filoha Andry Rajoelina izay tena hita fa miara-dia amin'Andriamanitra. Feno an'ity commentaire hitantsika amin'ity sary ity ny tao amin'ny tambazotra tserasera indrindra fa tao amin'ny pejin'ny filoha Andry Rajoelina. Enina dia administrateur civil aza hitatazana nanao commentaire tao hoe ankino amin'Andriamanitra ny zava-drehetra. Hoy Paolo Emilio Rajoelina tao amin'ny pejin'ny filoha Andry Rajoelina. Hoy ity anankiray ity hoe tena marina ombanao amin'izay rehetra ataonao ani Andriamanitra ary indrindra fa anolo-tsainanao amin'ny fitantanana ny firenena alefa président Andry Rajoelina. Hoy ity anankiray ity hoe marigny loatra zegny misaotra betsaka mon amour président mivavaha manana finoana feno ho antsika jiaby. Tsy misy mahasakana ny sitrapon'Andriamanitra raha izy tompo no ombantsika iza no atoitra mivavaka ho anao hatrany izahay monsieur le président. Eo anatrehan'izany rehetra zany tao ireo izay nalahelo no sady tafitoina nanoloana ny fanoloran'ny filoha Andry Rajoelina ny 4 any pasteur filoha-panorona any Fpvm. Tsy aloha ve mba hijerena nytony olona matory amin'ny lalana reto ny vola nividianana 4 any Mpitandrina efa manan-karembe ireo hoe ireto matory amin'ny lalana reto mila jerena. Tao kosa ireo nahatsiaro ireo olona nomena Koveta so nandritra ny fividianana ny fanesy teto.
ohatra ireto bebe hitantsika amin'reto sary reto. Ireto andian'olona nomena so orange sy koveta orange. Enina dia mpitarika posy aza mbola nisy nahatsiaro nanoloana ny fanomezan'ny filoha Andry Rajoelina 4-4 any Mpitandrina ny Fpvm. Mampalahelo fa ataon'izy ireo fitaovana politika atao tetezana hiakarana amin'ny fitondrana ireto vahoaka madinika ireto. Nisy nahatsiaro ihany koa ireto mpilahatra bidon jaune milahatra rano noho ny tsy fahombiazan'ny fitondrampanjakana mamatsy rano isan-tokantrano. Ny délestage efa tsy resahana intsony fa efa iainana toy ny mahazatra izy ankehitriny. Tsara ihany na dia izany ny ahafantarantsika ny mombamomba ny ity fiangonana Fpvm ity. Raha nijery tato amin'ny Google ny tato amin'ny 2 dia tato amin'ny ity Wikipédia ity ny mombamomba ny ity fiangonana ity. Amin'ny ankapobeny dia ny mpitandrina Bareamadagascar Jean Joseph no filompanorina an'ity fiangonana ity. Toy izao ny voalazan'ny Wikipédia. Ny fiangonana protestanta vaovao eto Madagascar izay afoezina amin'ny hoe Fpvm dia fiangonana protestanta niforona teto Madagascar vokatry ny tsy fifanarahan-kevitra nisy teo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagascar na FJKM. Tamin'ny taona 2004 no niforonany ary ao Antaninanandrano Ampandrana Besarety 2 firaisana fahatelo Antananarivo renivohitra ny trano fiangonana voalohany naorina ny mpitandrina Bareamadagascar Jean Joseph. Raha tsy aivina ny tantara dia nakato ny fitondram-panjakana Malagasy tamin'ny nafiloham-pirenenan'ny Ravalomanana marika ity fiangonana ity tamin'ny taona 5 ary tsy nisokatra indray raha tsy tamin'ny taona 7 tamin'ny andro tetezamita raha ny mamarina kokoa. Andro tetezamita taorian'ny fitondran'Andry Rajoelina taorian'ny fanonganam-panjakana izay nataony. Ary ankehitriny efa miely eran'ny Madagascar sy hatrany andafy ilay fiangonana indrindra fa any Eropa. Zay momba ny ity fiangonana ity fa ndao aratsika ny fampahirezana sy teny mamy nataon'ny filoha Andry Rajoelina ho an'ity fiangonana Fpvm ity ary ny lahateny fanolorana 4-4 tsy mataho-dalana. Toy izao ny fampahirezana nomen'ny filoha Andry Rajoelina n'ity fiangonana ity. Ninon'inona ny zavatra atrehitsika na atrehin'ny firenetsika dia tsy maintsy misy vahaolana raha manana finoana sy fanantenana. Taorian'izany rehetra izany dia nisaotra n'ity fiangonana Fpvm ity filoha Andry Rajoelina izay mivavaka tsy tapaka an'ity firenena malalantsika ity indrindra fa mivavaka ho an'ny filoha Andry Rajoelina ary fantatry filoha Andry Rajoelina fa mivavaka ho azy ity fiangonana ity. Ary izany dia tena ara-baiboly no sady ara-tsoratra masina hoy filoha Andry Rajoelina satria mivavah ho an'ny mpitondranareo hoy ny soratra masina. Ninona zavatra iainantsika na amin'ny andavanandro na iainan'ny firenena ao anatin'ny olana tsy maintsy misy vahaolana foana. Ary anisan'izany ity fiangonana Fpvm ity. Mbola tsaroky ihany ny tantarain'ny pasteur Andry Rajoelina ny fikasana isambotra azy nanakatonana ny fiangonana fa rehefa manam-pinoana tsika dia jereva fa miroborobo ary na ao anatin'ny olana rehetrarehetra ary tsika rehefa manana finoana manana fanantenana dia na ao anatin'ny aizana aza mahita ny fahazavana. Ary zay ny sorako anareo manokana, sorako manokana ihany koa pasteur mitondram-bavaka ao amin'ny firenena ary fantatro fa marina nareo ihany koa mitondram-bavaka ay satria miteny ny sokatra masina ny dia miteny hoe mivavao amin'ny mpitondra anareo hoe sa tsy marina izany. Arak'izany efa nolazain'ny filoha Andry Rajoelina izany dia tena nisy tokoa ny vavaka ho an'ny firenena nandritra ny fotoam-pivavahana izay nataon'izy ireo tamin'ny ny alahady Zatia. Vavaka ho an'ny tamin-drazanay izay mba ho sitrana Jesosy. Mino an'izany izay fa tsy manaiky izay raha devolindray no anjaka teo amin'ity tamin-drazanay ity. Todika any aminao Jesosy satria ny rahanao hamonjy izao firenena Malagasy izao amin'ny alalan'ny vavaka. Ny rahanao Jesosy ny mahay hiasa ho an'ity Madagasikara ity. Ankoatr'izany rehetra izany
dia nampafantatra ny filoha Andry Rajoelina ity mpitandrina mpanorina nyity fiangonana FPVM ity fa tiany Andry Rajoelina i Jesosy. Tianao Jesosy hoy ity mpitandrina randrianatoandro ity. Ny FPVM hoy izy tsy miteny afa-tsy teny avy amin'ny soratra masina. Ankoatr'izay naverina nampafantarina sy nampatsahivana ny filoha Andry Rajoelina fa tena mivavaka tsy tapaka any filoha Andry Rajoelina ity fiangonana ity satria sarotra dia sarotra ny andraikitra izay sahaniny amin'ity firenena ity. Todika ny androandrianatoa président Andry Rajoelina efa lela taminao any fa ny FPVM tsy miteny raha tsy mivava olo Jehova no miteny. Efa nampianatra anao fa na inona manirana ny sainao makateny ao amin'ny Baiboly miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Tianao izy. Ndao iverenantsika ny lahateny izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina indrindra fa ny lahateny misy ny fanolorana fiara tsy mataho-dalana ho an'ny dada randriamanatoandro. Ny fiara tsy mataho-dalana hoy filoha Andry Rajoelina dia tsy nomena fahatany fa fanomena ho fanohanana ny iraka masina izay iandraiketsan'ity mpitandrina ny FPVM ity. Ka amin'izao andro fankalazana ny fahadimapolo taona nanikana ny pasteur dada randrianatoandro ny nampitandrina azy any ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra sy ny fitorinan'ny filazantsara izay nampianatra ny filazantsara tamin'ny afatra feno fitiavana tao anatin'ny fanantenana ary koa ny famonjeny. Izany no nivetesina sy nitorian'ny pasteur dada randrianatoandro tao anatin'izay 10 taona izay. Ho fanohanana izany iraka masina izany sy izao fankalazana ny 10 taona nampitandrina ny pasteur dada randrianatoandro izao dia ampifaliana no hanolorako fiara tsy mataho-dalana ho an'ny pasteur randrianatoandro. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Amaranantsika n'ity vidéo ity ndao arahantsika ny hira fiderana ny aran'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ity fiangonana ity tamin'ny alahady voalohany volana Desambra 2024 lasa teo. Ary zay ihany koa ny mamarina ny vidéontsika androany azadino misabone sy manisy amin'ny vidéontsika amin'ny manaraka indray.